nisy programme anay izay ho atolotra atsika tsy ho ela satria androany fanomboana anomboka ny asytsika rapitso ary hiditra isa tokantrano tsirairay ny olona isam-batan'olona eto amin'ny tanànatsika. Ny asa voaloha izay hitanareo dia ny fahasairanantsika isa tokantrano. Inona moa izay fahasairana an'izay? Lara-pahamehana ny fahasalamana izay efa natomboka ny candidat be ny tanànanareo efa naharitra matona ny sosialim-bahoaka tompoky lasy tompoky vavy no nataoko ary mbola manohy izany foana na inona toerana misy ny tena na inona. Nisy nefa nanao isorana azy zany, misy ny ampiana tokony ho ampiana ary indrindrandrindra misy ny fanovana matotsika mijoro tompoky lasy tompoky vavy. Izay zavatra izay no ifampitsonjovatsika ary anaovako manokana fanamby aminareo fa lara-pahamena ho ny fifanampiana fifanantonana anareo isa tokantrano izay andehanako. Bebe Julienne moa teo misy namako izay niaraka tamiko efatry ny ela laza fa tory amin'ny teniny izy raha tsy mamita an'izay fahasalamanareo izay vonona anao izay fanamby izay tompoky lasy tompoky vavy. Ny zava-dehibe indrindra dia fifandraisantsika isa tokantrano famerenana amin'ny fampihavanana tompoky lasy tompoky vavy. Tsy mipolitika akory ny ratsy fa ny fanaovana azy tompoky lasy tompoky vavy ny tsy mitovy ary ny tanjona dia tsy mifitondrana loko politika fa ny vision sy mifoto-kevitra hoentina amin'ny resaka politika tompoky lasy miaraka président Rajoelina adeo mirana antoanatsika numéro 8. Averina indray mandeha ozy le raha mise ato ambany ato hoe itsika tsy misy valifaty. Tsy manao valifaty amin'izaniza ary tsy manana problema amin'izaniza fa tsy mifahasairana bahoaka tompoky lasy tompoky vavy. Lamako